Ny amin'ny mahakasika resabe izay mandeha etsiroa ny manoloana ny raharaha politika amin'izao fotoana izao dia naneho ny heviny ihany koa ny sombamboaka izay voafidy tany mahajanga voalohany Andriamatoa Afakandro Christian ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha politika izay mafana dia mafana amin'izao fotoana izao no tena mimpanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Lycée be fotaka avaratra ny ravina ny disadisa teo amin'ny proviseur sy ireo mpampianatra tao amin'izay lycée be fotaka avaratra izay nandefa hiraka handamindra raha vetrany ny dirain'ny Sofia rehefa nandreny vaovao momba ny disadisa izay nisy teo amin'ny proviseur sy ny mpampianatra tao amin'ny lycée be fotaka avaratra tao. Nisy ny fampiresahana sy ny fandaminana ka ny ravina ny disadisa ary samy nanao ny asa ampilaminana ny andaniny sy ny ankilany taorian'izay. Iray tsy mivaky ny fianakaviam-ben'ny fampianarana hoy izy ireo nanazava taorian'izay fandaminana izay nisy teo amin'izy ireo zay. Professeur Lily Arson René de Roland izay notolorana maraboninahitra grand officier de l'ordre national fitaratra ho an'ny tanora malagasy ny ezaka izay vitan'ny professeur Lily Arson René de Roland fa tamin'ny alalan'ny fianarana sy fahaizana no nanehony ny fitiavan-tanindrazana ary nananatra avo ny anaran'ny Madagasikara hoy ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika Mikael Randrianirina raha nanolotra ny maraboninahitra grand officier de l'ordre national ho an'ny professeur Lily Arson René de Roland tamin'ny andro ny 4 febroary 2024 ankoatran'ireo fianarana sy diplôma izay ananan'ny professeur Lily Arson René de Roland dia izy ny tompon-daka eran-tany tamin'ny fananana iraisam-pirenena maro toy ny prix Indianapolis 2024 momba ny fiarovana ireo biby ahina ho lany tamingana sady tandidin-doza maneran-tany. Araka izany ara dia maromaro ny tahaka n'ity professeur izay avy any amin'ny faritry ny Sofia iny tsara ho marina fa ny professeur Lily Arson René de Roland dia rahalahy ny général Lily Arson René de Roland izay samy avy any amin'ny faritry ny Sofia iny izy roa lahy reto mazava ho azy ka dia mankahery ny tanora na ny olon-dehibe izay mbola manohy fianarana amin'izao ankehitriny zao mba ho lasa lavitra tahaka n'itony professeur itony ary aza manaiky milavolefina izany ninninona mandalo ninninona sedra izay lalovana indrindra fa ao anatin'izao fiainana krizy ao Madagasikara izao dia aza tao sakana tsy hanohy ny nofinofinao na ihany koa tsy hanohy ny fianaranao mba ho lasa lavitra izany rehetra izany izay ilay voalaza hoe tsy misy ny mafy tsy lahitra ny zoto. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika resabe izay miely etsiroa indrindra ny eo amin'ny resaka politika ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao satria maro ireo izay mandefa resaka manaratsy andrakoty sy rabe ary maro ihany koa ireo izay manohana any rasoa na ihany koa any dadabe. Resaka Koufali Daya no alefantsika amin'ny tapany voalohany satria lasa resabe mantsy ity momba ny Koufali Daya ity no sady maneho endrika rasisme ho iatrany député Afakandro Christian raha mijery anireo tsikera izay ataon'olona ao tapazotra serasera Facebook amin'izao fotoana izao. Tamin'ny volamena ny vadika vy sy ny fanodikodinam-bola nandritra ny valanaretina coronavirus sy ny sisa tsy nisy ny resaka fa ity vonim-pitra nefa atao resabe kanefa olona nogadrainy Rakotomamonjy tao tsy afahy Koufali Daya ary nitory azy tao Maurice ka nampitsoka any Rakotomamonjy hatramin'izao fotoana izao nefa atao resabe ny fiainany ankehitriny. Io ny voalazan'ny sombamboaka Afakandro Christian raha naneho ny heviny manoloana any zavamisy amin'izao ankehitriny izao. Efa filoha ve sa sombam-bahoaka na ministra Daya sa izy no nitondra atsika amin'izao fantrana lalina izao io ny fantaniana izay napetrany. Lazainy ity sombam-bahoaka ity fa tokony atsahatra ny fanavakavahana izany hoe no rasisme fa samy malagasy ihany isika araky ny nambarany hatrany. Tovolahy manana ny mahizy azy avy ary amin'ny faritra atsimo i Koufali Daya raha avy ao fovoantany kosa i Maminiaina Rakotomamonjy ka lasa hitarina be ity resaka ity amin'izao fotoana izao ka lasa raisin'olona sasany ho fanavakavahambolon-koditra sy ny fanavakavahana fiaviana nefa dia samy malagasy izay mitafy no fa mandray izao ihany ka tokony tsy hanao an'izay toetra izay fanavakavahana izay fa na ny atsimo na ny avaratra na tsy nanana na andrefana dia samy malagasy avokoa isika rehetra indrindra fa ny eo fovoantany ka tsy misy an'izany hoe tanindra ny
fiavy izany no tokony hindrahindraina fa ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina ary ny fanohanana mba hialana amin'izao krizy lalina izay mahazon'ny Madagasikara izao no tokony matamatesany be sy ny maro. Etsankilan'izay nasiany resaka ihany koa ny manoloana any Colonel Patrick sy ny fanambarana izay nataony izay nilaza fa feno mafia ho izy mandidina ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fanesorana ny Colonel Patrick Rakotomamonjy teo amin'ny toerana mahatalemsana ny fitarainana eo anivon'ny fiadinan'ny Republika azy dia nanao fanambarana ny tenany ary nilaza zavatra maro. Nambarany fa misy manenjika izy ary kasaina ho samborona ka niala lavitra ny vady aman-janany mba hiaro tena. Tsy anaiky na oviana ny kolokolo sy ariasa amin'ny mafia ny tenako izy hatrany. Isika sy ianao mitadiavin'ny vahoaka andriamatoa Kolonely mba jereo ihany ilay izy. Samy Kolonely isika sy tokony fampatahotra araky ny voalazany hatrany. Raisina ndraikitrao ho izy nilaza fa misy mafia izay dahalo mandidina any Kolonely Mikael Ranjanirina izay filohan'ny faravozan'ny Republika Malagasy ka tokony hitandrina izy manoloana an'izany rehetra izany. Niteraka resabe ho fanambarana izay nataon'ny Colonel Patrick io ary betsaka ireo mpanao politika naneho ny heviny momba izany. Anisan'ireo naneho ny heviny ny vipanina mahajanga andriamatoa Afakandro Christian izay nilaza fa tsy tonga ho azy izao fanambarana tsy tapa-kevitra izay ataon'ny Colonel Patrick izao fa ao raha izy raha teo Rakotomanga no tena nienjehny nandritra ireny tolona ireny fa mifanampy kosa izy sy Andro Rajoelina ary Andro Rajoelina raha teo namoaka azy na ahafahany nandositra tamin'ireny fotoana ireny. Ity farany moa izay nosorona tsy ho tale noho ny herisetra daroka fanaparam-pahefana izay nataony ho ity sombam-bahoaka izay vafidy tao mahajanga ity raha naneho ny heviny manoloana an'izany rehetra izany. Nilaza ny filohan'ny fanavaozana ny Republika Malagasy tamin'ny andro 6 febroary 2024 fa tsy mbola nisy taratasy fanenjehana izay nivoaka momba ny Colonel Patrick hatreto. Nampitandrina any Colonel Patrick tsy anohy na mety hivohy ny fanelingelenana any filoham-panjakana Colonel Mikael amin'ny asany kosa ny antoko kintana izay nilaza fa ho avy izy ireo raha mitohy izany fanelingelenana sy fanohitohinana izany araky ny voalazany izy ireo hatrany. Ka noho izay dia lasa miteraka resabe ity raha ity amin'izao fotoana izao satria samy miezaka miaro an'ireo izay arovany avy ny rehetra manoloana an'izao resabe mandeha eto sy roa izao. Ao moa ireo izay miombon-kevitra amin'ny Colonel Patrick Rakotomamonjy, ao ihany koa ireo izay miombon-kevitra amin'izao fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao izay isany angadina ananana sy vinahitana izao fanovana izay andraindray ny be sy ny maro amin'izao ankehitriny izao ka engane mba tena fanovana izay tokoa ny zavatra ho isy fa tsy sanatria akory ho disy fanantenana ny vahoaka aorian'izao fitondrana izy ireo izao ka dia mirary azy ireo havita be amin'ny didy aman'andraikitra izay sahan'izy ireo amin'izao fotoana izao ary engane mba ho tanteraka izay nofinofiny vahoaka malagasy rehetra izay mba hiaina ao anatin'izay fanovana rafitra izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara ovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.